Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny 12 septambra 2024 tao amin'ny Forello Expo Tanjombato ny Tsenabe Iraisam-pirenena ho an'ny fampivoarana na FIA andiany faha enina izay notarihan'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa HAJARISON François Sergio sy ny Sekreteram-panjakana eo anivon'ny Filohan'ny Repoblika misahana ny fahaleovan-tena ara-tsakafo Ramatoa Tahiana RAZANAMAHEFA. Natrehan'ny ministra ny sy ny Toekarena Manga Andriamatoa mahatanty tsy manao raty pobera ary ny ministra ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra Andriamatoa Davidy sy ireo mpiara-miombon'antoka maro. Hetsika ara-toekarena manan-danja ny FIA anehoana sy anatsongadinana ny fanamby ho amin'ny fampivoarana ara-pamokarana izay napetraky ny Filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry RAJOELINA paikady mifototra amin'ny fampitomboana ny voka-bary fampikarana amin'ny velaran-tany midadasika ary ny fampiasana ny fitaovana moderna. Mandritra izany no anasongadinana ireo mpisehatra mpandraraha ara-pamokarana. Eo ihany koa ny tatsaha-mpamokatra izay ivon'ny fampivoarana ny famokarana maharitra eto Madagasikara. Fotoana anehoan'izy ireo ny fahaiza-manao sy ampisehoana ny vokatra mampiavaka azy. Ny Ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana moa dia manampy azy ireo amin'ny fanatsarana ny famokarana amin'ny alalan'ny fanohanana, hana-pamokarana sy ny fampiofanana. Ny anjara toeran'ny sehatra tsy miankina eto amin'ny fampivoarana ny fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara ary mijoro dia zava-dehibe satria efa mipetraka izao ny fanandry, efa mipetraka izao ny politika ankapobeny fanjakana izay mifandray tanteraka ao anatin'ny fambolena sy ny fiompiana ary mijoro. Dia efa mipetraka ihany koa amin'izao fotoana izao ny pekady izay mamaly an'izay vina sy izay politika ny ankapobeny fanjakana izay amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana izay pekady napetraka ao amin'ny Ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izay miara-miasa tanteraka amin'ny sehatra tsy miankina satria araka ny voalazako teo mipetraka antsika amin'ny pekady nefa ilayntsika miara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina. Izay moa ny ataontsika hoe partenariat public privé izay anisany ihany koa avokafoka ahafahana manatratra an'izay pekady sy fanamby napetraka. Tsy aivona fa ity Tsenabe andiany faha enina ity dia iarahan'ny mina eo miaraka mikarakara amin'ny Forello Expo. Co-organisé avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Forello Expo vous présente la Foire internationale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, 6e édition, du 12 au 15 septembre 2024 au parc des expos Forello Tanjombato. Au programme, vente et exposition, diverses animations, démonstrations culinaires, expositions d'animaux d'exception, divers concours. Sponsor, Asphalt, Telma, Simabio. Partenaire, Uniplast, Smellbox.